Tamin'ny folo ramarana teo eo no efa tazana tetỳ amin'ny manodidina ny kianjan'Ambohijatovo ireo mpomba ny ankinafy Ravalomanana. Vao maraimbe kosa tesandamin'izay ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny Emoreg no efa niatra nanolona ny vavahady fidirana ao amin'ny kianjan'Ambohijatovo. Tokony ho tamin'ny roa ora folakandro nefa voatazana teny amin'ny manodidina ireo parlemantera sasasasany avy amin'ny ankinafy Ravalomanana. Minitra maromaro taorian'izay vao midina hitarika ny mpomba azy anao amboletra hiditra tamin'ny kianjan'ny Ambohijatovo ireo parlemantera ireo mitariha ny filohan'ny kongresy ny tetezamita Mamy Rakotoavelo. Avy hatrany dia nanjaina ndraiky ny mpitandro ny filaminana indrindra taoriany ny torabaty samihafa niainga avy any amin'ireo mpanao fihetsikehtsehana. Tao anatin'ny fotoana fohy no nanaparian'ny Emoreg ireto parlemantera sy ireo mpanaradia azy ireo tamin'ny alalan'ny fanapoahana bomba lacrymogène, bomba mandatsa-dranomaso. Tsy tafiditra ny kianjan'Ambohijatovo ny ankinafy Ravalomanana misy mpomba azy ireo androany. Mbola nitoratra amin'ny 3 ora teo eo ny fanapariany ireto mpomba ny ankinafy Ravalomanana ireto. Vao nirefitra kosa nefa ny bomba lacrymogène dia efa tsy hita popoka niala tetỳ atoerana ireo mpitarika ny ankinafy Ravalomanana. Tokony tamin'ny 3 ora sy 7 teo eo aterana no nahitany ireto teratany vahiny-roa, teratany afrikana milaza ho iraky ny biro-pifandraisan'ny SADC eto amintsika ireto midina tetỳ Ambohijatovo. Avy hatrany dia nitady ny lehibe mpitarika ireto mpitandro ny filaminana ireto izy ireo raha ny fahenoana azy. Mazava ho azy ny tena anglisy izy ireo ary tsy fantatra mazava izay tena ny dedaviny. Mivaly teny anavina raha teo no azo ny mpanao gazety raha nanontaniana ny antony mahatonga azy ireo tetỳ an-toerana. What is happening here? What happened? Where is the leader of the police? Where is the leader of the police? We don't know. We don't know. We don't know. We don't know. What is happening? What happened? What want the leader of the police? Nampametra-panontaniana tanteraka ny fihetsika ireto milaza ho iraky ny biro-pifandraisan'ny SADC ireto. Akanjo maivana short sy t-shirt ary kapa rahateo no nanaovan'izy ireo. Izy ary izany ilay teratany afrikana ireto, izy no naniraka azy ireo any Ambohijatovo. Ny biro-pifandraisan'ny SADC izay voalaza fa toereny maseho ireny, izany hoe mijanona amin'ny fanaraha-maso fotsiny ihany fa tsy mitsabaka amin'ny fandraisana andraikitra ny mpitandro ny filaminana ilay firenena mpapetrano azy. Ny ankinafy Ravalomanana nanabe izany no nangiava azy ireo tonga teny an-toerana sa ny SADC fobe mihitsy. Tsy nahazoana valy ny mazava ireo fanontanian'ireo ny folakandro teo. Ny ankinafy Ravalomanana raha tsy hivina dia fanoteren'ny SADC hijanona ao anatin'ny fitantanana rehefa nandrahona ny hiala ao anatin'izao tetezamita izao ho fanoherana ny fanaliany ny lalàna momba ny famitsoran-keloka tena anivon'ireo parlemantaro.